Ivavaka ho anao zahay miombona aminao avakao rahalanay ane ianao havanay ane ianao amponay mifitiavana anao miombona aminareo eram-po eran-tsay tsy vorerykory anao manatrika zao ady zao avakao zahay mivavaka ho anao e rombanao ane jesosy zao maeza afaka tompo ianao rehefa miasa tsy sasakane seria fitokina yafatsinyerina mirabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy fetanany tompo aminao raha vavy fetanany tompo aminao raha nata malala eny androandray dia manana afatra foy ho antsika tsirairay avy Andriamanitra alohan'izay raha avana dia andaontsika anao vavaka foy homano fo amam-panahinao andray ny tenin'Andriamanitra ho tanolonaka niriny ny tenin'Andriamanitra marina tokoa. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny teninao rehetra, ianao ilay masina, ianao ilay mahery, ianao ilay avo indrindra, ianao no anandratana ny fisaoranay Andriamanitra, ianao no indraindrainay. Misaotra Jesosy ny amin'ity fotoana ity indray tenena indray ianao fa vonika ianao izay Jesosy. Aok'izay izay miaino ny teninao rehetra dia hoforanao ny sofinay, hoforanao ny mombanay rehetra Jesosy ka ho mpankatony teny izay ho tianay, ho tena ho fiainanay ny teninao Andriamanitra. Amboarindray izay androany eny izay rehetra ataonay dia ho fanomezam-boninahitra anao. Mitenena indray ary Jesosy fa vonika ianao zahay. Aleluia, amen, amen. Eny rahavana androantsika dia hitondra teny foy momba ny hoe fahavitan-javatra, loha-hevitra hoe fahavitan-javatra. Ny teny angalantsika an'izay loha-hevitra izay rahavana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 teny andininy fa 3:20 ny soramandry eo ambony eo rahavana dia hoe fananarana sy fanaovam-beloma. Rehefa nahavita ny fitoriana tany Tesalonika i Paul rahavana dia nananatra sady nanao veloma izy. Dao nefa kitsika eo amin'ny 5:20 eo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mananatra Paul eto rahavana, mananatra Paul eto hoe ny Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka ozy izy. Iza le Andriamanitra le masina indrindra rahavana, izay masina efa masina izy dia izay ny afaka Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo ozy izy. Ny masina ny afaka ny manamasina rahavana. Raha misy olona tsy masina tsy afaka namasina ninnininy izany, fa ilay Andriamanitra lehibe no amasina ny tsirairay avy rahavana, samy ho tanteraka ozy izy. Raha any amin'ny fiandohan'ity Tesaloniana ity rahavana dia fiarabana ny Tesaloniana sy fisaorana an'Andriamanitra no nandraisan'ireo ny filazantsara, nandray ny filazantsara ny Tesaloniana sy nandrosony tamin'ny finoana sy ny fitiavana. Nandroso izy tao anatin'izay hoe nandray ny filazantsara izay. Dia izay ny tenenan'ny Paul anazy hoe aoka arovana avokoa ny fanahinareo, aoka arovana izay nandraisanareo ny filazantsara dia arovana ihany koa ilay fandrosoanareo sy ny finoana nyraisinareo tao anatin'izany sy ilay fitiavana tao anatinareo. Ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ozy izy ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mba tena haritra amin'izay finoana sy fandraisana amin'ny filazantsara izay zany ny Tesaloniana.
eny rahavana eo amin'ny fetomboany ty Tesaloniana voalohany toko 15 ty de hozy izy eo amin'ny 2 amin'ny fananarana hoe satria anareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo, ho avy toy ny mpangalatra ny andron'ny tompo ozy izy ka miambeny anareo tandremo le finoana efa noraisinareo, aza matoritory intsony tahaka ny sasany faoka iambina ka hony tena ozy izy ny tenin'Andriamanitra rahavana. Aoka zay efa fitoriana filazantsara nolazaina fa nandroso zay nandroso rahavana de aoka ho tehirizina ao anatin'ny tsirairay avy ny fahavitana ny fitoriana filazantsara tany Tesalonika zay nataony Paul rahavana de narahany anatra nanariny ny olona fa sao de ho varim-bariana ka hiala amin'le famonjena indray. Nanao veloma izy, nananatra izy, vita ny asako eto Tesalonika de mananatra anareo atehirizo tsara zany ary mangataka aminareo izahay rahalahy mba ekenareo zay ny kely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo. Ekeo ny mpanompon'Andriamanitra, ekeo za andefa, ekeo ny mpanompon'Andriamanitra, vita ny asako fa ekeo zay mpanompon'Andriamanitra zay hitaiza ny finoanareo indray, ekeo fotsiny ary mba ho ajainareo indrindra ny fitiavana izy noho ny asany. Aoka zany anaja mpanompon'Andriamanitra, mety lasa le mpanompon'Andriamanitra na konverti atsika rahavana, mety nentin'Andriamanitra amin'ny firenena hafitsika, entin'Andriamanitra amin'ny fiangonana hafitsika, de ajao reny mpanompon'Andriamanitra reny ozy izy ho ajainareo amin'ny fitiavana noho ny asany, mihavana tsara, aza mizarazary ianareo fa iray antsika ary mananatra anareo izahay rahalahy anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy saina, ampaherezo ny reraka mandefera amin'ny olona rehetra. Ny tenin'Andriamanitra zany eto de tena hoe aoka ny fitondran-tena tsara nareo hijanona ao anatinareo ihany, mifampahereza, ampaherezo ny hafa zay ketraketraka, aoka tsy hijery ny fahalemen'ny hafa fa anao zay ampahomby ny hafa, anangana ny hafa, tandremo mba tsisy amaly ratsy olona, tandreminareo tazomy tsara mihitsy le filazantsara zay efa notoriako taminareo raha hiala eto aminareo Amen. Famezaha ozy izy mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Aoka zany tsika rahavana teny hifankatia, mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra mba hitazomana an'izay faharetan'izay de mivavaha mandrakariva ozy izy mivavaka aza mitsahatra de mifalia tanomafy zay anananao mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra ao. Vavaka zany rahavana de tena ferovana mahery mafy tokoa ho an'ity finotsika ity, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Da ho aisotra rahavana, mety mpanompon'Andriamanitra mahavita ny asany fa zay lazainy de andao tanterahana tsakany sy andavany rahavana. Aza mamono fanahy zany anatra rehetrarehetra zany de avelona an'le fanahy masin'Andriamanitra ao anatsika ka aherezatsika marina tokoa. Aza manao tsinotsinona amin'ny faminaniana ozy izy, fantaro ny zavatra rehetra, azono mafy zay tsara. I Paul eto andeha fa azono mafy zay tsara ozy izy, azono mafy zay azonareo taty amiko, fa dio ny fanao ratsy rehetra, za efa modely teto anatrehanareo. Ndao rahavana tena andray ny tenin'Andriamanitra, mety mahavita zavatra anankiray tsika de ataovy rahatsika afatrafatra mihitsy mba tsy hiala vetivety ao anatin'ny olona anankiray ny finoany rahavana.
mahatoky izay miantso anareo izy sady izy ihany no anefa izany. Mahatoky izay ao anatinareo dia efa feno iny, ampiny, raiso tsara, tehirizo tsara. Rahalahy mivavao anay, fampivavahady ahery anareo. Eny rahavana, amin'izay rehetra ataontsika mihitsy. Mety tsika hialy eo amin'ny olona anankiray fa ny fitondrantsika ambavaka n'iny olona iny na ampaherezina izy na mety nanaovantsika asa manokana, mety narary le olona, mety nangata-bavaka tamintsika. Ndaontsika tsy hiala raha tsy sitra n'iny olona iny, raha tsy mandre fijoroana vavolombelona tsika. Ndao ravana, ndao tena amin'ny zavatra vita anankiray dia tena hoe atao vita araka ny sitrapon'Andriamanitra marina tokoa. Paoly teto andeha izy fa nanafatrafatra tsara izy mba hitoeran'le filazantsara marina tokoa. Marina tokoa ravana ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho aminareo ane fahamasinan'i Jesosy Kristy tompo ravana dia tena hoe mepita aty amintsika. Tsy ho drano zany raha tononona dia tena inona fa ho marina tokoa, ho marina tokoa. Eo amin'ny Tesalonianina faharoa eo ravana, toko 1 dia ny soramandry eo ambony miteny hoe ny hafalian'i Paoly ozy izy noho ny faharetan'ny kristianina tao Tesalonika sy ny finoany ary ny fitiavana. Raha miverina tany indray zany Paoly, vita ny asany, dia faly izy ravana fa nahita fa tena nankatory reto olona reto nisaotra izy, tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay noho ny aminareo, satria nareo dia nitana mafy izay rehetra navela teo aminareo. Vita ny asanay fa nareo dia nanohy, nankatoy, nino, nandeha tamin'ny lala marina. Rahalahy ozy izy fa mamendrika izany satria mitombo fatratra amin'ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo. Hita hoe tafepita le filazantsara, tafepita le asa fitoriana nataon'ny Paoly tao a Tesalonika ravana. Rehareha ny tenanahy ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo. Amin'ny fanenjehana ozy izy rehetra izay nanjoanareo sy ny fahoriana izay hiaretanareo. Nisy fahoriana, nisy fanenjehana fa tafapita ny afatra, vita ny azakazaka marina tokoa Paoly, na vita amin'ny mission marina tokoa Paoly. Faly izy ravana ary izay hoe vita le fitoriana filazantsara fa izy nanohy vavaka ihany, narovany tamin'ny vavaka amin'ny fitoriana mba ho tafapaka tsara ravana. Zavatra rehetra ataontsika zany dia andao arahana vavaka, arahana fisaorana. Hoe tena andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra reo olona izay nitoriako filazantsara reo. Eny ravana, tsika zao androany mbola mandray afatry Paoly, eny manao asa fitoriana koa tsika, nakatahaka izay nataon'i Paoly tsika ravana fitoriana filazantsara dia araka izay nataon'ireo apôstôly reo. Eny nandray anatra tsika, mety nitory filazantsara tsika, mety nanao asa maro tsika. Eny ravana, mety nahavita zavatra maro tsika, nanipotsika an'Andriamanitra dia andao fisaorana sy fifaliana sy fiderana sy ferovana. Zany ny vavaka sandratsika ravana, ho tehirizin'Andriamanitra amin'ny fanompontsika, ho tehirizin'Andriamanitra amin'ny fanompontsika. Eo amin'ny 9:12 amin'ity Tesalonianina faharoa toko 1 ty ravana dia misy tenin'Andriamanitra mivaky toy izao hoe ary izany no angatahanay mandrakariva ozy izy ny aminareo mba hataon'Andriamanitra tsika ho mendrika amin'ny fiantsony anareo
ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana. Angatanay mandrakariva ozy izy ny aminareo mba hataon'Andriamanitra tsika ho miendrika ny fiantsonanareo. Tsika zany dia natsoina mihitsiny, natsontsika hitory filazantsara ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra, mankasitraka izay asa vita Andriamanitra, mankasitraka izay asa vita Andriamanitra sy ny asan'ny finoana. Zay ataontsika zany dia andao tena hosoritsika hoe tia le ankasitrahan'Andriamanitra marina tokoa, tia le tian'Andriamanitra marina tokoa, ho ankalazaina ny anaran'Andriamanitra zay topoitsika amin'ny alalan'ny asa zay vitantsika rahavana, ho ankalazain'Andriamanitra. Tsy itsika no ankalazaina, tsy itsika no hideran-tena, fa ankalazan'Andriamanitra tsika. Andriamanitra ny reharehantsika satria izy nahavita ny zavatra rehetra. Tsika dia fitaovana fotsiny rahavana, tsika dia fitaovana fotsiny. Ndao tsika tena i-reconnaître an'izay hoe tsika ampiasaina fotsiny. I Paul dia nampiasaina fotsiny dia amin'izao vanim-potoana izao indray, izao vanim-potoana havelomantsika izao dia tsika indray no ampiasain'Andriamanitra havita ny asa fitoriana filazantsara. Zay no endrasan'Andriamanitra amintsika rahavana. Zay no endrasany amintsika mba ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsoanantsika. Ny antsoanantsika dia hamonjy fanahin'olona very ihany koa, hitory filazantsara ihany koa, ary mivavaka izay ataontsika no mampandroso ny asa fitoriana filazantsara sy ny finoana eo amin'ny olona. Tsy avelantsika rery, tsy avelantsika ny olona mety laso Paul ravana fa mivavaka tsy nijanona mihitsy. Raha eo akaikintsika eo zany ny olona mety anarinaritsika isaky ny tsy taitaika. Tomitsika raha vao hitantsika hoe iny fa tady brioka. Nananatranatra mihitsy ny Paul, andao ho raisina, andao tsy avinavikevitra rahavana, tsy avinavikevitra tsika. Mangataka aminareo izahay rahalahy mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo izy. Andao anaiky ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra, andao anaiky ny fananaran'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika hisaotra n'Andriamanitra rahavana. Tena fahavitan'ny asa anankiray zany dia tokony hisy vokatra miharihary mihitsiny. Tany Tesalonika dia niharihary hoe io fa nandroso ny filazantsara, io fa nandray ny olona, io fa nanam-pinoana ny olona, io fa mifankatia ny olona. Ahoana ny resultat-ny fitoriana filazantsara zay ataontsika? Nisy fiovana ve? Nisy fiovana ve? Nisy olona niova fo ve? Ahoana ny fifampitondrantsika mbavaka ao anatin'izany? Mbola mitondram-bavaka ihany say fa adino daholo reny olona nitoriana filazantsara reny. Hoaiza ny fandrosoantsika ao anatin'ny fanompoana ihany koa, aiza rahavana. Ny tompo androany dia mampatsiahy antsika hoe zay asa vita rehetra dia isaoran'Andriamanitra ary hoeto ambavaka mba havokatra sy handroso marina tokoa. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Andriamanitra mankasitraka indray izay ny amin'ny teninao Jesosy mankasitraka Jesosy eny fananaranao rehetra Jesosy. Raha miteny ianao hoe mihavana tsara dia mba ho tafepita tsara ny asanao, tsy hoe mpitory filazantsara zay nefa mpiady atsena ohatra. Tsy hoe mpitory filazantsara zay nefa mpankala, tsy mitafapita ny hafatra. Fifankatiavana Jesosy fifankatiavana ny ao ambadika zany. Raha mifankatianareo dia ho hita hoe mpianatro marina tokoa. Eny Jesosy, misaotra anao ny amin'ny fananaranao rehetra Jesosy misaotra anao Jesosy ianao ny tomponay ianao ny mpanjakanay. Ny asa fanompoana ataonay Jesosy eny mety efa navita zay Jesosy, fa aok'izay mbola hafanafony amin'izany ihany, aok'izay mbola azoto ihany Andriamanitra.
eny fanan'olona maro no vonjena amin'ny alalanay amin'ny asa fanompona zay ataonay Jesosy ampio zay mba tena hoaraka ny sitraponao no anatanterahanay ny fanompona zay ataonay Jesosy avita zavatra araka ny sitraponao zay ankasitrahanao marina tokoa Jesosy misaotra ny amin'ny ny ataonao rehetra Jesosy, misaotra ny amin'ny anatra zay omenao rehetra, misaotra ny amin'ny fampatsehivana Jesosy fifaliana noho ny faharetan'ny kristianina zany ny tao am-pony Paul Jesosy de ho zany ihany ho fifaliana tsy mavesatra aminay Jesosy meo anay le fahasahina, meo anay ny fahendrena, ny fampitana, ny teninao sy ny famonjena zay avy aminao Jesosy. Ampio zay Jesosy avita Jesosy avita zay apandreketinao anay Jesosy ianao no safidy anay, ianao zany no miara-mandeha aminay, mankasitraka fenonao zay de rainy mandrakizay ny anaranao. Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Amen. Raha havana mankasitraka atsika zay naharitra ny ianao hatramin'ny farany mino fa nandray zavatra ianao eny manasa anao anaraka ny groupe eny like eo ny vidéo zay nandeha de azo notification ianao akoatran'izay koravana de ao anatin'ity groupe fiomanana ao any an-danitra ity de misy fianarana baiboly, misy groupe messenger fianarana baiboly raha linany amin'izany ianao de mandefasa message midira amin'ny message privé eny tsy parazarany na enonao an'izao afatra zao fa tiany tompo ianao androso amin'io finoanao io, androso amin'io ferahanao amin'ny Jesosy Kristy io. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany eny manaraka indray tahiny tompo daholo ara. Amen.